Alleluia. Dia mbola amin'ny fifaliana no amerenana fiarabana ho antsika zay tratra orina manolotra fiarabana ho antsika rehetra zay tongeto amin'ny agnaran'i Jesosy indrindrandrindra fa ianao zay vaovao sambany tonga mamanga eto amin'ny Foiben Jesosy mamonjy Ankororondrano amin'ny fifaliana no iarabana ianao fahatongavanao eto raiso sy ataovy oton'ny fiangonanao ity fiangonana ity aza misalasala raha mila tolotsaina torohevitra ianao na amin'ny aretina na amin'ny problema na amin'ny zavatra maro samihafa mety mitranga amin'ny fiainanao misy mpanompon'Andriamanitra anankiefatra eto zay miandraikitra n'ity asan'Andriamanitra ity ary ao anatin'izay dia afaka manatona anankiray amin'ireo pasteur anankiefatra ireo mba ahafan'Andriamanitra manolotsaina anao. Fantoka amin'ny tenin'Andriamanitra sika satria efa vita ny vavaka. Amin'ity maraina ity dia misy lohahevitra anankiray zay tiana hoentina ampahirezana ny fanantsika. Izany dia makasika ny atao hoe ny fanavaozana ary ny mazava-dehibe ny fanavaozana. Averiko indray mandeha ny lohahevitra zay hoentina amintsika amin'ity maraina ity dia makasika ny atao hoe ny fanavaozana ary ny mazava-dehibe ny atao hoe fanavaozana. Ao bokin'ny Romanina toko 12 anomboantsika mamaky teny amin'ny andininy voalohany ary ny andininy faharoa. Romanina toko 12 hovakiny amin'ny agnaran'i Jesosy ny andininy voalohany ary ny andininy faharoa. Koa amin'izany mangataka aminareo aho ry rahalahy noho ny famindrampon'Andriamanitra mba atolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra dia fanompoam-panahy mety ataonareo izany. Ary aza manaraka ny fanao an'izao tontolo izao fa miova amin'ny fanavaozana ny saina hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady ankasitrahana no tanteraka. Alleluia. Apôstôly Paoly miresaka ny amin'ny atao hoe fanavaozana, fanavaozam-panahy na ny fanavaozana tao amin'ny fiangonana tany Roma. Aza manaraka ny fanao an'izao tontolo izao izy fa miova amin'ny fanavaozana ny saina. Ity atao hoe fanavaozana ity dia Andriamanitra tenany mihitsy no manome baiko no anatanterahana nanaovana zany fanavaozana zany. Ny boky ny fanambarana 1:20 andininy 5 ndraisan'Andriamanitra manao hoe indro avaoziko ny zavatra rehetra, indro avaoziko ny zavatra rehetra. Andriamanitra dia Andriamanitra tia fanavaozan'Andriamanitra. Ny boky ny Titosy toko 3 andininy 5 Paoly dia miresaka ny amin'ny atao hoe fanavaozany fanahy masina, fahaterahana ny ray sy ny fanavaozany fanahy masina. No hoe fanavaozana dia asa ataon'ny fanahy masina eo amin'ny fiangonana, eo amin'ny olon'Andriamanitra, eo amin'ny kristianina anankiray. Asa ataon'ny fanahy masina ny fanavaozana. Raha mijeritsika ny Baiboly anisany toetra nampiavaka ny olo-masina fahiny tao amin'ny testamenta taloha ny fitiavana natao hoe fanavaozana. Boky ny fitoman'i Jeremia toko 5 andininy 2:20 Baiboly miteny manao hoe avaozy toy ny fahiny ny andronay dia averena aminao zahay. Ny olo-masina tao amin'ny testamenta taloha
dia nametraka hoe tena zava-dehibe mihitsy le atao hoe fanavaozana. Avaozy toy ny fahiny ny andronay dia avereno izahay. Boky ny Salamo 1:5-10. Davida dia nivavaka hoe amorono fo madio ao Andriamanitra ary avaozy fanamarina ny atanatiko. Korintianina 2:4 Paoly miteny manao hoe na dia melevina aza ny olona ivelany dia avaozana isanandro le olona ao anaty. Na dia melevina aza ny olona ivelany ny ao anaty avaozana isanandro. Hitantsika amin'izany fa natana amin'ny testamenta taloha na hatraty amin'ny testamenta vaovao rehefa olon'Andriamanitra dia tena nitady ny atao hoe fanavaozana. Toy izany kitsika rehetra zay tongeto amin'ity maraina ny alahady ity ampianarin'Andriamanitra antsika zany loha-hevitra izany fa tena ilaina ao anatin'ny fiangonana ny atao hoe fanavaozam-panahy. Aleloia. Nde ho jerentsika ny mazava-dehibe loatra ity fanavaozana ity. Ao amin'ny boky ny Isaia 7:1 ary Salamo 7:1. Salamo 7:1 andiny 5. Vakina amin'ny agnaran'i Jesosy Salamo 7:1 andiny 5. Izay mahavoky soa ny vavanao koa ny fahatanorranao dia miavao indray tahaka ny any voromahery. Isaia 5:0 andiny 2:3 amin'ny agnaran'i Jesosy. Fa izay miandry an'i Jehovah kosa dia hanavao ny heriny. Elatra ny akarany tahaka ny voromahery, hiazakazaka izy nefa tsy ho sasatra, andeha izy nefa tsy ho reraka. Ireo andininy anankiroa ireo dia mametraka na manasongadina ny mazava-dehibe ny atao hoe fanavaozana. Miresaka na voromahery na boky ny Salamo na boky ny Isaia, izay anisany vorona anankiray izay manana zany fomba fanao ny amin'ny zany atao hoe fanavaozana zany. Miavaka tokoa raha oharina amin'ny vorona rehetra ny voromahery, satria ny vorona rehetra mety taona vitsivitsy dia maty, fa ny voromahery afaka velona 80, 90, 100 taona. Eny mahery no 100 taona. Zany ny voromahery. Voromahery dia tsy mitovy amin'ny vorona rehetra, fa izy dia manana maso zay tahaka ny zoom, mahita hatrany amin'ny farafahakeliny 10 kilometatra. Zay ny mampiavaka azy. Ny voromahery dia manana ny toerana filalaovana, tsy mitovy amin'ny vorona rehetra, fa izy dia tia milalao any amin'ny toerana avo indrindra, any amin'ny toerana mahely vaika indrindra, ny rivotra, any toerana filalaovany voromahery. Ary zay ny tsy ahafahany menarana miady amin'ny voromahery, satria iny foana masambotra miady amin'ny voromahery ny menarana, rasipotsiny tonga dia hoentiny ana farana ambony indrindra any, any tonga dia maty ho azy any dia latsany. Any toeram-pilalaovana voromahery dia lazain'ny Baiboly fa manana fomba fanao ny amin'ny atao hoe fanavaozana, satria misy fotoana dia voajanahary matsapa mihitsy hoe tapatapaka ny elatra, tsy ahafany manidina intsony, tsy ahafany manana hery atriany hiadivana amin'ny fahavalo. Amin'izay fotoana izay dia manomana sakafo izay ampy azy herinandro maromaro any amin'ny aram-bato farana ambony indrindra ny voromahery, ary dia manomboka manatsoka ny elatra tapatapaka rehetra, mamotipotika zay rehetra tsy mety rehetra amin'ny vatany. Rehefa vita zay dia miandry mandra-paniry ny elany, ary rehefa miavao maniry ndray ny elany dia izay le lazain'ny Baiboly hoe manidina mbola mihoatra noho ny teo amin'ny voalohany ny hery sy ny fahefana anana ny voromahery anankiray zay nanavao ny heriny. Ka ny
fanavozana dia nisany anankiray izay lazainy baiboly fa mitondra hery ao anatin'ny fiangonana, mitondra hery ao anatin'ny fiangonana, mitondra hery ao anatin'ny zanak'Andriamanitra. Raha misy zanak'Andriamanitra, raha misy mpanompon'Andriamanitra, raha misy olon'Andriamanitra dia miditra ao anatin'ny lasitry ny fanavozana dia miteny aminao amin'ny anaran'i Jesosy aho fa handray hery mahagaga zany olo izany. Isy hery mahagaga ao anatin'izany fiangonana izany. Ny antony satria ny fanavozana dia mitondra ny herin'Andriamanitra. Halleloja. Jerentsika ao amin'ny baiboly fa na dia Jesosy aza nampianatra ny amin'izany. Ao amin'ny Lioka toko 4:20 andiny fa 7:70 miresaka na amin'ny fanavozana tamin'ny mpianatra Jesosy dia zao ny resahany manao hoe mitoera eo an-tanàna Jerosalema mandra-panafinanareo hery avy any amin'ny avo. Mitoetra eo an-tanàna Jerosalema anavao ny heriny, anao fanolorantena vaovao. Dia aorian'izany dia ho Jesosy manao hoe azo hery ianareo. Asan'ny apôstôly toko 1:9 ho Jesosy hoe azo hery ianareo amin'ny latsan'ny fanahy masina aminareo vavolombeloko Jerosalema, Jody, Samaria, hatrany amin'ny farany tany. Isy hery ao anatin'ny fiainan'ny olona tia manao fanavozana. Luka toko 1:5-30 ny hery ny avo indrindra ozy hidina ao aminao, ny hery ny avo indrindra, ny herin'Andriamanitra, ny herin'ny fanahy masina, hery mahagaga avy eny ambony ho ataon'Andriamanitra midina ao aminao rehefa miditra ao anatin'ny fanavozana ianao. Halleluja. Ao amin'ny Salamo 2:2 Andriamanitra miteny manao hoe indray mandeha no nitenenan'Andriamanitra, indroa no nandrenesako fa n'Andriamanitra ny hery, an'Andriamanitra ozy ny hery. Ao bokin'ny Salamo 2:4-30 eke ozy izy ho an'Andriamanitra ny hery. Ianao zany tokony ino an'Andriamanitra androany, tokony ino ny herin'Andriamanitra anao androany. Salamo 4:5-5 sambatra ny olona zay manan-kery avy aminao, sambatra ny olona zay manan-kery avy aminao, na dia mandeha mamaky ny lohasan'ny baka azy izy dia miampiary ena mpandehanana, sambatra ny olona zay manana hery avy amin'Andriamanitra. Isaia 7:70 zay tsy manan-kery dia omeny hery be, zay tsy manan-kery dia omeny hery be. Halleluja. Korintiana 2:4 hoy Paul apôstôly manao hoe ny teniko sy ny toritenyko tsy avy amin'ny teny fahendrena mataona fa avy amin'ny fanehoany hery sy ny fanahy masina, fanehoany hery sy ny fanahy masina. Noho izany amin'ny fatongnavanao eto amin'ny tialahady maraina ity, tiako anao mba ino ny herin'Andriamanitra zay hoentiny fanavaoza. Mino ny herin'Andriamanitra ianao. Misy olona afaka ino ny herin'Andriamanitra ve tonga eto androany? Misy olona afaka ino ny herin'Andriamanitra ve tonga eto androany? Fa rehefa miditra amin'ny fanavozantsika dia manomboka mampidina ny herin'Andriamanitra. Halleluja. Ao amin'ny Matthieu 2:20 filazany tsara ny Matthieu 2:20 ny tenenan'i Jesosy fa raha misy hery koa azo antsika olombelona mandresy ny asan'ny devoly rehetra dia anisan'ny tanalaharana voalohany ny atao hoe herin'Andriamanitra. Herin'Andriamanitra dia hery ray izay nomen'Andriamanitra antsika, azo antsika mandrava ny asan'ny devoly, mandresy ny asan'ny satana rehetra. Halleluja. Zay nofo ratsy rehetra ataon'ny devoly amin'ny fiainanao. Misy anke karazan'ny olona amin'ny alina dia manofo ratsy, misy karazana ny olona amin'ny alina dia misy fanahy manambady azy. Devoly zany. Misy karazan'ny olona dia tena mpahoriny fanahy ratsy mihitsy, dia ankehitriny devoly ny fiainana, fivelomana, farim-piainana. Dia
tsy mahita fahombiazana mihitsy ianao na mivarotra ataonao fa dia tena hitanao tena mipatinina mihitsy zay zavatra rehetra ataonao. Tsy mandeha ny varotra anao, tsy mandeha zay zavatra ataonao, to tsy mety sy ataonao satria misy asany devoly ao. Raha manaiky anao andeha ny herin'Andriamanitra androany, ny herin'Andriamanitra mandresy ny asany devoly, ny herin'Andriamanitra manamojamotsana ny asany devoly. Korintianina faharoa toko 2:7 vakina amin'ny agnaran'i Jesosy. 2 Korintianina 2:7 ny 7. Nefa hoy izy tamiko, ampoanao ny fahasoavako, fa ny heriko dia tanterahana amin'ny fahalemena. Koa maika sitrako ny rere amin'ny fahalemeko mba hitoera ny herin'i Kristy amiko. Ny heriko Jesosy tanterahanao amin'ny fahalemena. Ny herin'Andriamanitra izany, hery anankiray manangana anao, tena manangana anao amin'ny fahalemenao, manangana anao amin'ny tsy fampiny hery ao anatinao, fahazaran-dratsy mamatopatotra anao. Azo ny herin'Andriamanitra ho tapana zany, azo ny herin'Andriamanitra ho atsangana anao, azo ny herin'Andriamanitra anaovana fahagagana indray eo amin'ny fiainanao raha miny anao. Ny heriko tanterahana amin'ny fahalemenao. Tena ilainao ny herin'i Jesosy androany, tena ilainao ny herin'i Jesosy androany. Marka toko 5:30. Vehivavy izay nandeha raha amantaonany maro, efa niezaka izy tany amin'ny dokotera, tany amin'ny mpanao fanafody nampiasa ny volany izy fa lany tanteraka ny volany fa tsy nita fanasitranany izy. Tao anatiny dia nieritreritra izy manao hoe raha mba mahita an'izany Jesosy zany aho, za tsy mila fametrahan-tanana fa nanosomotra viavin-dambany ihany aza ny voaraiko dia ho sitranao, na dia isy fikasiana fotsiny aza ataony amiko dia ho sitranao. Dia nitady an'i Jesosy izy. Alleluia. Tamin'izany fotoana izany Jesosy dia nitoroteny, nandehandeha teto nandehandeha taroa, toroteny teto ny toroteny, tonga raha vehivavy tao anatiny finoana tao anatiny, na dia nisomotra viavin-dambany ihany azy voaraiko dia ho sitrana amin'ny aretina mandoza ity aho. Rehefa ela nanana faharetana izy nampiditra ny tanany ho an'Andriamanitra ny voninahitra fa voakasika ny somotra viavin-dambany Jesosy. Dia zao nambarany io andina anankiray io, niaraka tamin'izay nisy hery niala tamin'i Jesosy, niampita tany aminy dia sitrana tanteraka ny arety. Ny herin'Andriamanitra dia afaka manasitrana ny aretina rehetra, na dia ireo aretina zay tsy vitan'ny volanao azy, tsy vitan'ny fisainanao azy, efa nandehananao tato ny andehananao taroa fa tsy nahitanao fanasitranana. Zay dia samy tory aminao ny marina fa misy Andriamanitra manan-kery eto, misy Andriamanitra tompony hery eto, misy Andriamanitra manasitrana eto. Tsy misy aretina tsy hain'Andriamanitra sotranina. Azon'Andriamanitra sotranina ny cancer, azon'Andriamanitra sotranina ny fibrome, azon'Andriamanitra sotranina ny kista, azon'Andriamanitra sotranina ny rein, azon'Andriamanitra sotranina ny diabeta, tuberculose. Ny aretina rehetra any amin'ny tenanao azon'Andriamanitra isorona zany androany satria misy herin'Andriamanitra eto, misy herin'Andriamanitra eto andray amin'ny tanana ny aretina rehetra. Ain'Andriamanitra sotrananao na dia ao anatin'ny toroteny azy. Alleluia, alleluia, alleluia. Ain'Andriamanitra sotrananao na ao anatin'ny fandrenesana amin'ny ten'Andriamanitra azy. Herinandro vitsivitsy zay dia nisy rahalahy nanatona. Za tsy mahafantatra an'ity frère ity fa izy nanao fijoroana vavolombelona. Za ozy izy pasteur, misy problème atao amin'ny tokantranoko. Vokatry izay dia tsy fantatro hoe voany mosavy aho fa miamiena ny heriko. Dia mandeha tany amin'ny dokotera
efa lany vola be dia be fa tsy nisy fanasitranana. Dia nisy fotoana pasteur hoy izy tena nandora efa ila atsasaka seo izy ny rana vao gaga hoe inona ny mahazo aho. Dia natao izy ny fitsaboana rehetra fa tena tsy nahita fanasitranana mihitsy aho. Nisy fotoana ozy izy nisy antso natao an'ny marary rehetra tatam-piangonana. Dia zavatra nagaga ozy izy tena ny andro fikasiana fotsiny aho. Dia taloha teto zany ny toerana nisy an'ilay frère zay efatra amin'ny rahalahy moa rehefa mivavaka ao ny marary dia milahatra eto, ary misy fotoana zay mandeha ry mandeha ty mandeha ry. Fa tao anatin'io vavaka ho an'ny marary io lera lana nandra tamin'ny tanany ny andro ny fikasia fa voakasika fotsiny dia mandeha aozy izy zay nampitsahatra tanteraka ny aretika rehetrarehetra ary tena sy hitanazy ao. Misy herin'Andriamanitra manasitana eto, misy herin'Andriamanitra manasitana eto. Anabavy anankiray tamin'ny alarobia nitondra valopy grand format, nisy ny taratasy fizahana zay efa nataon'ny dokotera hoe misy kista anao ary kista ty aminao ty mila didina aingana, mila fandidina aingana. Dia zany ozy izy nakanesany Ankororondrano mba agataka vavaka amin'ny mpanompon'Andriamanitra satria le dokotera nanao fizahana dia niteny taminy rehefa vitany akao tena mila opération maika anao. Fa rehefa natao ny vavaka fametra-tanana satria misy herin'Andriamanitra eto Foibe Ankororondrano, misy Andriamanitra manao fahagagana eto. Vao vita ny vavaka andro niny ihany lasa tany be fela-tanana verina nanao ekota amin'ny dokotera anankiray dia hoy le dokotera manao hoe tsisy ninninina ato. Vavaka nampanjavina ny arety, ny herin'Andriamanitra nampanjavina ny arety. Zany nasaina mitory aminao fa misy herin'Andriamanitra eto, misy herin'Andriamanitra eto. Ny aretina rehetra dia azo tranona amin'ny anaran'i Jesosy. Tsisy zava-magaga tsy hain'Andriamanitra tao zany raha mihinanao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Ao amin'ny bokin'i Isaia 7, Isaia ny toko 7 andiny 7. Amin'ny anaran'i Jesosy tsy fantatra riva, tsy farina riva fa Andriamanitra mandrakizay Jehova izay namorona ny faran-tany. Tsy mba mety reraka na sasatra izy, tsy takatra ny saina ny fahalalany, mampatanjaka ny reraka izy ary izay kely hery dia omeny hery be. Na dia ny tanora fanaza dia ho reraka sy ho sasatra, ary na dia zatovo aza dia ho tafitona mafy. Fa izay miandry an'i Jehova dia androso hery anavao ny heriny, elatra ny akarany taka ny voromahery. Hiazakazaka izy nefa tsy ho sasatra, andeha izy nefa tsy ho reraka. Na dia ny zatovo aza mety ho sasatra, mety ho reraka, mety ho lavo. Mety misy zany ny fahalavona, mety lavo ny olona, mety mandalo fahalavona ny olona. Fa androany Andriamanitra dia miteny aminao fa ny herin'Andriamanitra dia manangana ny lavo rehetra, herin'Andriamanitra dia manangana ny lavo rehetra. Azony Jesosy hatsangana anao androany. Zany vaovao mafalo omeny Jesosy mamonjy Foibe Ankororondrano anao. Alleluia. Azony Jesosy hatsangana anao, azony Jesosy ho aremina andray anao, azony Jesosy ho averina fahasoavana andray anao. Ny herin'Andriamanitra nanao an'izany, tsy pastera nanao an'izany fa ny herin'Andriamanitra nanao an'izany, herin'i Jesosy nanao an'izany. Romanina toko 9 andiny 1:20 Paul dia miteny raha ny hery izay nananganana ny Jesosy tamin'ny maty izy.
nisery zay nananganana an' Jesosy tamin'ny maty, fanahy zay nananganana an' Jesosy tamin'ny maty. Jesosy natsangana satria zanak'Andriamanitra izy. Ianao koa dia atsangana androany satria zanak'Andriamanitra ianao. Alleluia. Zay zanak'Andriamanitra rehetra dia atsangana androany amin'ny anaran'i Jesosy. Jesosy natsangana satria tsy tian'Andriamanitra tratra ny falovana, tsy tian'Andriamanitra potipotika. Ianao koa tsy tiany Jesosy potika, tsy tiany Jesosy potika ny fiainanao, tsy tiany Jesosy potika ny tokantranonao. Noho izany torina androany fa misy herin'Andriamanitra anangana anao androany. Jesosy natsangana ho fanaporofona pabe maso fa ny devoly dia tena resy tanteraka. Tanao bokin'ny Asan'ny Apôstôly toko 2:4 dia miteny Baiboly manao hoe tsy laitry ny fasana no azomina izy. Zany hoe niezaka ihany zany ny herin'ny fasana mba hiazona an' Jesosy, tsy hitsanganan' Jesosy fa non, tsy laitry ny tazoma, tsangana izy. Alleluia. Ny fitsanganany dia fanaporofona ampabe maso fa resy ny devoly. Ho ataon'Andriamanitra ho hitany devoly fa aorian'ity toriteny ity, ianao dia vehivavy andresy azy, ianao dia lehilahy andresy azy, ianao dia mpandresy amin'izay amin'ny anaran'i Jesosy. Ary zay zavatra rehetra mitazotazona anao dia tsy hatananao tsy ny aorian'ity toriteny ity amin'ny anaran'i Jesosy. Ho avotsitra anao androany, ho avoaka anao androany, ho afany herin'Andriamanitra anao androany. Ao amin'ny Isaia 3:7 andiny fahaenina. Isaia 3:7 amin'ny anaran'i Jesosy. Zao ny voasoratra: ny avaratra ilazako hoe avoay, ary ny atsimo hoe azazonina. Alao ny zanako lahy avy lavitra sy ny zanako vavy avy any amin'ny farany tany. Andriamanitra mihitsy no miteny, mibaiko Andriamanitra, ny avaratra avoao azy, ny atsimo aza tazomina ny zanako. Alleluia. Zany dia midika fa ianao dia avoaka androany. Zay nitazotazona ny vadinao rehetra any, zay nitazotazona ny zanakao rehetra any, zay nitazotazona ny fivelomanao tsy handeha tsara, ho avototra zany amin'ny anaran'i Jesosy androany. Andriamanitra mihitsy no mibaiko, avoao i Andriamanitra, azazomina ho i Andriamanitra. Tsy voatazona anao manomboka androany amin'ny anaran'i Jesosy. Ho iaho hoe amin'ny anaran'i Jesosy tsy voatazona anao manomboka androany. Ao amin'ny Mika 7:9 Mika dia miresaka ny amin'ny fahavalo. Aza mifaly ary fahavalo keo, fa na dia lavo aza dia hiarina indray, na dia lavo aza dia hiarina indray, na dia lavo aza dia hiarina indray. Ho ataon'Andriamanitra mahita mihitsy ny fahavalonao androany. Zao ny tenen'ny Baiboly, tantara voalohany 7 andiny fahavalo. Hoy Andriamanitra manao hoe ho ataoko ringana eo anoloanao ny fahavalonao. Tantara voalohany 7 andiny fahavalo. Hoy Andriamanitra manao hoe ho ahetsika eo anoloanao ny fahavalonao rehetra. Salamo 3 andiny fahefatra. Hoy Davida, fandroany fahavalo kiteny hoe narisy azy aho, kanefa za miteny aminao amin'ny anaran'i Jesosy, tsy aresanao ny fahavalonao, tsy aresanao ny fahavalonao, tsy aresanao ny fahavalonao. Tantara voalohany 4 andiny 2 Andriamanitra miteny tamin'ny Davida manao hoe ataoko mipatitaka tahaka ny rano vaky ny fahavalonao. Eny zany fantatrao zany rano vaky zany tsisy raisiny zany, sasany makato, sasany makary, sasany teo i Andriamanitra, fahavalonao ataoko mipatitaka toy ny rano vaky. Alleluia. Toriteny 27
lalana iray nanatonana anao, lalana fitoivany ala aminao, satria le herin'Andriamanitra raisinao dia lasa vehivavy mandresy fahavalo ianao, lehilahy mandresy fahavalo ianao. Oviana nataon'Andriamanitra izany, androany izany, androany izany, androany izany. Raisy ny herin'Andriamanitra androany. Mety ezatsanga ny herin'Andriamanitra taka nataon'Andriamanitra tamin'ny Lazarosy ianao. Amen, 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 amen. Jaona 2:17 hatramin'ny 4:40. Hoy Jesosy maty efatrandro Lazarosy. Dia ahoana ho Jesosy? Tondrony Jesosy, ry Lazarosy ho zaho aminao, mivoay ianao. Hery, teny misy hery, teny misy fahefana. Mivoay ianao. Lay hery zay nanangana Lazarosy. Inzany eny zany maty efatrandro zany sera sy frère. Raha ny lalàny scientifique zany 2 jours maty, 3 jours, 4 jours zany efa tena miraradraraka tanteraka ny nofo rehetrarehetra. Ny rà, ny ozatra izay mitondra ny rà, nera mitondra rà rehetrarehetra tapatapaka. Fa ny herin'Andriamanitra zay mitenen'i Jesosy, zay nafotsy Jesosy, Lazarosy ho zaho aminao, mivoay ianao, mivoay ianao, mivoay ianao. Zany dia nisy hery namelona ny Lazarosy maty efatrandro, dia nivoaka ny maty. Zany koa nanangana anao androany amin'ity fotoana fahatongavanao eto amin'i Jesosy mamonjy ity. Romanina 9:4 atsangana ho amin'ny fiainam-baovao. Korintianina 2:5 ho atsangana olom-baovao. Kolosianina 2:7 ho atsangana mba hanana toetra vaovao, hanana fo vaovao, hanana fanahy vaovao, hanana fitiavana vaovao, hanana fanoratena vaovao, hanana hery vaovao. Herin'Andriamanitra nanao an'izany. Lay fanavaozana tondra herin'Andriamanitra. Herin'Andriamanitra dia manao fanangana. Amen. Isaia 3:7 ovakiko 7. Zao ny voasoratra. Dia zay rehetra antsonina amin'ny anarako sady no ariko ho voninahitro, dia izay no foroniko sy nataoko. Ianao koa tian'Andriamanitra ho atsangana ho amin'ny voninahitr'Andriamanitra. Le voninahitra ny tadiavinao sy ny matimatesanao tomaninao andro maro, nanaovanao fifatikanina, nanaovanao alimbavaka, noentinao ambavaka sy fitarainana tamin'ny mpanompon'Andriamanitra. Ty androany ty ny fotoana mety hanomezan'Andriamanitra anao zany. Ho atsangana ho voninahitra ianao, ho atsangana ho voninahitra ianao sera, ho atsangana ho voninahitra ianao frera. Zay rehetra mihinan'izany dia mitsangana manao aleloha be azafady isa roa telo tsika rehetra. Maso toerana tian'Andriamanitra tsangana ho amin'ny voninahitra ianao. Fantatrao moa fa ny herin'Andriamanitra dia manangana, ny herin'Andriamanitra dia mamerina amin'ny laona, ny herin'Andriamanitra dia manao restauration. Ianao ve afaka ihinan'izany androany? Petera rehefa nisamborina Jesosy dia zao ny teny nataon'ny Petera. Zazavavy kely ny teny tamin'ny Petera, ianao koa ho isan'io lehilahy Galiliana zay voasambotra ianao. Tsy fantatro izy, za tsy namana. Tena mampalahelo, tena lafo tanteraka mihitsy Petera. Dia teny izy manao hoe ny aza nge fa safidy ny azy, za aza nataony hoe makanisany vokanao Satana, za nefa nataony devoly safidy ny azy. Impiry moa zay niaro anazy to amin'izany Getsemane, sy azo mihitsy nampiasa sabatra firovana azy, fa zay ndray aro ny bedesiny. Ny azy dia zao maty zao foana, za nambety teniny aminay, safidy ny azy, tsy namany aho.
aenjana zany valiteny Petera zany. Naneno le akoho dia nitodika moramora Jesosy nijery azy. Petera, ahoana? Tomany Petera. Podika rava aho. Namatika ny raha marina ko aho. Fa nampiavaka amin'ny Petera sy Jodasy tsy nalalany bebaka. Fa Petera tomany mafy. Bebaka mafy. Raha vao nitsangana tamin'ny maty Jesosy dia zao ny teny nataony tamin'ny raha lasena bavy. Mandiana tenen'i Petera fa mbola tia azy aho. Watsangako ny raha izy, waremiko ny raha izy, ho restaurena ny fiaina. Mbola tia azy aho. Mba fantatrao moa fa mbola tianao Jesosy, mbola tianao izy, tianao izy. Dia izay nahatonga an Jesosy mandehana mitoera ao an-tanàna Jerosalema mba azo hery vaovao ianareo. Petera miverena amin'ny faloran-tena, Petera miverena amin'ny fanavaozana, verena indray amin'ny vavaka. Rehefa nampakarina ho anandanitra Jesosy asan'ny apôstôly toko voalohany amin'ny 9:7-12, Petera le namatika an Jesosy mba hampitanana ho an'i Jerosalema andeha hanavao fanoloran-tena mba hidina ny hery vaovao. Asan'ny apôstôly toko faharoa 9 hatramin'ny 4. Rehefa tonga ny andro Pentekosta teo amin'ny fitoerana ray izy rehetra, teo ihany koa Petera nanavao fanoloran-tena, nidina ny fanamasina. Dia izao lazain'ny Baiboly manao hoe izy rehetra, hatramin'ny Petera, izy rehetra nomen'Andriamanitra ny fanamasina. Dia izao ny voasoratra asan'ny apôstôly toko faharoa, profo fa tafaverina amin'ny laony ny herin'i Petera, tafaverina amin'ny laony ny ara-panan'i Petera. Asan'ny apôstôly 2:4, Petera sy ny 1:10 tsangana ny Toriteny namandra-peo. Haleluya. Vokatra zany Toriteny zany no nahitantsika amin'ny 1:20 hoe 3 arivo andray nibebaka natao batizy. Niverina amin'ny laony ny ara-panan'i Petera. Asan'ny apôstôly toko 7:4-30, 4:30. Olona fa marary 7 taona tampandrina tsy mahetsika mihitsy. Tenen'i Petera manao hoe reny aho manasitrana anao tanteraka Jesosy, mitsangana ianao 7 taona nalemy, manasitrana anao tanteraka Jesosy tonga dia nitsangana. Fierina amin'ny laony arin'i Petera. Asan'ny apôstôly 7:30 hatramin'ny 1:20, maty Dorcas, efa nampandrony reto anabavy reto, efa napetrany dia efa miandry fotsiny fandevenany. Tao Jopa Petera, nafarina Petera ho avy mba hivavaka ho an'ny olona efa maty. Satria ny hery tao amin'ny Petera dia naverin'Andriamanitra amin'ny laony indray. Nandohalika Petera nitodika tany amin'ny Dorcas izay efa maty, ary teteny taminy manao hoe ry Dorcas, mifoazy ianao, velona ny maty. Petera niverina amin'ny heriny. Haleluya. Asan'ny apôstôly 10:4-20, Toriteny tamin'ny lehilahy kapiteny anankiray sy ny akonan'i Petera. Tsy tapitra ny Toriteny Petera dia nidina ny fanahy masina. Verina tamin'ny laony. Ny herin'Andriamanitra dia mamerina anao amin'ny laony indray, toy ny nataon'Andriamanitra tamin'ny zanak'Adala izay fa nifirafirainy izao fiainana izao. Potika ny avenirany, potika ny fiainany, rava ny fananany rehetrarehetra izay noety ny ala tany amin'ny datany. Fa izao rehefa natsara teny izy verina indray, tena ny restauren'Andriamanitra, naverin'Andriamanitra amin'ny laony indray ny maizy azy. Io zanako efa maty fa velona indray, very fahita indray, diovy sasao izy, ampiakanjo indray. Le zanany teny tany manao hoe aza atao zanaka ntsony aho, fa atao very ray amin'ireo mpanomponao,
fa le dadany tsy nanaiky. Zanako foana ianao, zanako foana ianao. Androany anao raha mitodika amin'Andriamanitra ho averin'Andriamanitra amin'ny lohan'ny fiainanao. Dia hoy Andriamanitra manao hoe zanaka anao. Salamo 2:5. Zanaka ianao, zano nitiraka anao androany. Fiainany Joba dia podika. Nimezany mpiarabelona taminy. Nalotanao ry Joba. Fa mbola misy ny herin'Andriamanitra zay mamerina mahay mamerina amin'ny lohany fiainan'olona anankiray na ravana potika na dia nimotsamitsana ny devoly aza raha mino ny herin'Andriamanitra ho averin'Andriamanitra amin'ny lohany indray, ho averin'Andriamanitra amin'ny lohany indray. Andriamanitra ny tany fiafarany Joba mihoatra noho ny voalohany. Andriamanitra koa hitanao manomboka androany aorian'ity toriteny ity. Mitsotrananao sady aho. Ho tafarina ane ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy. Ho tafarina ane ny fivelomanao amin'ny anaran'i Jesosy. Ho tafarina ane ny tokantranao amin'ny anaran'i Jesosy. Ho aseho an'Andriamanitra anao indray fa Andriamanitra be voninahitra izy. Tsy tian'Andriamanitra ho ketraka ianao, tsy tian'Andriamanitra ho kivy ianao, tsy tian'Andriamanitra ho diso fanantenana anao, satria misy Andriamanitra manana hery eto ary dia ho aseho anao zany hery zany, ho ampitana aminao zany androany, omena anao zany androany. Resy ny herin'Andriamanitra androany. Eto ny herin'Andriamanitra androany. Izy no hanafaka anao, izy no hanasitrana anao, izy no hamena anao ny fahasoavana, izy no hampitafy anao hery vaovao indray. Ka na dia eo alohan'ny ady azy anao, eo alohan'ny fanenjena azy anao, na tsy tianao tsy nazany fianakavianao sy ny mpifanila-podirindrina aminao, no ny herin'Andriamanitra tafin'Andriamanitra aminao, dia mandeha foana ianao, mandresy foana ianao, mijoro foana ianao, mahary foana ianao. Voninahitr'Andriamanitra satria ao aminao ny herin'Andriamanitra. Afaka izany olona manana herin'Andriamanitra zany. Samuel 1:20. Marina tokoa fa tsy ampitaona zazalahy, tsy ampitaona Davida, fa tsy ny herin'ny tenany no entiny fanehitra tamin'ny Goliata, fa ny herin'Andriamanitra. Vava tsy vava nataon'ny Goliata. Mba nananteny izy hoe mba farafaratsiny mba ny rahalahany na Saoly hiady amin'ny Goliata fa zay Davida kely. Tsoniaviny mihitsy sady ny memezana. Zay ianao sady jerety fiadina vato pilotra hazo fanambanina re zany, fanambanina zany, fanaovana tsinitsiny zany. Fa Davida dia nijery azy. Ianao manatonao Davida amin'ny alalan'ny lefiny, amin'ny alalan'ny lefipoy, fa iza manatona anao amin'ny anaran'i Jehovah Andriamanitra ny Israely. Tsy rapitso fa anio no aloran'i Jehovah anao ampelatanako, dia ho tapahako ny lohanao androany. Vitanao androany ozy Davida. Ninninona fahaizanao vitanao androany. Alleluia. Zany olona manana ny herin'Andriamanitra. Hitarabika eo alohanao zay Goliata rety mitady hanafika anao amin'ny anaran'i Jesosy rehefa ao aminao ny herin'Andriamanitra. Niedinedina Goliata andeha hanambotra ny Davida andeha hikapa azy amin'ny antsy. Rano Davida ndray mandeha tamin'ny alalan'ny pilitra fa zay premier tour dia vita. Tsisy ady hevitra, tsisy ady hevitra. Herin'Andriamanitra afaka mandresy, afaka mampandresy. Exodus 4:20. Io no mpisava ny ranomasina mena. Fiarevitra ny zanak'Israely teo anoloan'ny ranomasina mena. Re Mosesy, nahoana tsy navelanao matana amin'ny tany Egypte izay? Aiza zao ny ampitana eto amin'ity ranomasina mena ty? Fa hoy Andriamanitra tamin'ny Mosesy, re Mosesy afaka mino ny herin'Andriamanitra avy ianao, raisy ny teanao iny atondroy ny sa
fa ny ranomasina mena. Ny sary raha mandray ny herin'Andriamanitra anao androany dia zavatra isavo, zavatra isavo, isy lalana vaovao isokatra ho anao izay tsy araka ny fieritreretanao ho sokafan'Andriamanitra ho anao amin'ity androany ity. Genesis toko fafito, Genesis toko fafito 2:10 amin'ny anaran'i Jesosy. Genesis toko fafito 2:10 amin'ny anaran'i Jesosy. Tamin'ny andro 710 tamin'ny volana faharoa tamin'ny 900 taona ny ainan'ny Noa, tamin'izany andro izany dia nipoitra ny loharano rehetra amin'ny lalina lehibe ary ny vo ny varavaran'ny lanitra. Volana faharoa nipoitra, ny sokatra, loharano rehetra, ny vo ny varavaran'ny lanitra. Ity le volana faharoa, ty volana février, efa afaka sanvetsika. Ty le volana faharoa androany dia mitory aminao misy ny herin'Andriamanitra. Herin'Andriamanitra afaka nokatra loharano ho anao androany. Zay mety rehetra ho sokafan'Andriamanitra, zay mety rehetra ho sokafan'ny herin'Andriamanitra. Ataon'Andriamanitra zany manomboka androany. Varavaran'ny lanitra dia isokatra ho anao. Isaia 5:10, Isaia 5:10 andiny voalohany sy ny faharoa amin'ny anaran'i Jesosy. Izao nolazainy Jehovah ny amin'ny vosiny dia kirosy izay notantanako tamin'ny tanan'ankavanana mba handresaky firenena ho anoloany sy hamahako fekibo amin'ny mpanjaka, mba hamako varavarana eo anoloany ka tsy rindrina intsony ny vavahady. Androsy eo anoloanao aho, andrafina amin'ny kitotaona, anorotoro ny varavarana varana ary anapatapaka ny hity ve. Dia omeko anao ny rakitra ao amin'ny maizina, arenana fenina ao amangingina, mba hafantaranao fa izano Jehovah izay miantso anao amin'ny anaranao dia ny Andriamanitry ny Israely. Amen. Osokafaka eo anoloanao ny varavarana midy rehetra ho i Andriamanitra. Andriamanitra mihitsy anao an'izany aminao androany. Ny herin'Andriamanitra mihitsy anokatra an'izany manomboka androany. Dia isy fisokafana magaga amin'izay ny fiainanao, isy fisokafana magaga amin'izay ny fivelomanao, ary aomby anao eo amin'ny ara-pananao rehetra satria asa ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao izany. Josoa toko fahena manomboka amin'ny andiny voalohany. Mandan'ny Jeriko tsy nila bomba, tsy nila fitaovam-piadiana mahery fa ny herin'Andriamanitra nampirotana azy. Rotana zany ny sakana rehetra ataony tevola amin'ny fiainanao. Tsy mety mahatsapa fahombiazana ianao, tsy mety mahatsapa fiadanana ianao, tsy mety mahatsapa fifaliana ianao. Irotana zany amin'ity fotoanandroany ity. Satria anao dia vehivavy andray ary, lehilahy andray ary. Rodana ny mandan'ny Jeriko noho ny herin'Andriamanitra. Irodana ny blocage rehetra natao amin'ny devola hatramin'izay dia ho amin'ny fiainanao ary dia ho aseho an'Andriamanitra aminao fa Andriamanitra piany vavaka Andriamanitra. Daniela toko fahena andiny 20 nataon'Andriamanitra ny kombana ny vavany leona dia ho anoloan'i Daniela satria nisy herin'Andriamanitra tany. Izay liona rehetra mitadamiraviranao taon'Andriamanitra mikombana zany androany. Andramange raisy ny herin'Andriamanitra androany dia ho hitanao fahagaganao ataon'ny tompo amin'ny fiainanao. Rele nandramandramatra anao, nandramandramatra anao tana amin'ny mpiara-miasa aminao, tana amin'ny toeram-piasanao société. Ina koa izay raharaina ianao izay Jesosy mamonjy any pito manilava. Mpangalatra volamena. Mifatonao mitady andramatra anao tonliwana. Tapitra androany zany amin'ny anaran'i Jesosy. Tapitra androany zany amin'ny anaran'i Jesosy. Satria andraheranao androany ho akombon'Andriamanitra ny vavany devoly rehetra, vavany liona rehetra, vavany liona rehetra, vavany liona rehetra,
amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy. Zay tsy hain'olombelona atao hain'Andriamanitra atao, zay tsy hain'ny dokotera atao hain'Andriamanitra atao, zay tsy hain'ny pastera atao hain'Andriamanitra atao, hain'Andriamanitra atao ny zavatra rehetra. Hoy Andriamanitra Jeremia 3:7, indro izany o Jehovah Andriamanitra nofirehitra, mbo misy zava-magaga zay tsy haiko fa hain'Andriamanitra ataony manao ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainanao. Ny ilaina dia ianao mandray ny hery androany, ianao mandray ny hery androany, ianao mandray ny hery androany. Jaona 1:20, hoy Andriamanitra manao hoe zay rehetra nandray azy dia nomeny hery, zay rehetra nandray azy dia nomeny hery. Raha ndray ianao androany dia omen'Andriamanitra hery ianao. Amen. Ndiny vitsivitsy sisa dia tapitra ny orako. Pitsara 4:9 miafaka ny olona manana ny herin'Andriamanitra. Fanena tamin'ny liona Samson, tena liona tena tsambekina andeha miravira azy, rotsaka tamin'ny Samson ny herin'Andriamanitra. Dia niraisin'ny Samson ny vavany samatsamana. Baiboly dia miteny manao hoe tsisy fitaovam-piadiana fanampelan-tanana fa ny herin'Andriamanitra samatsamana. Zany antony itenenako anao hoe izay mitady miraviranao rehetra ravarava manomboka androany, motsamasana manomboka androany, fahavalinao dia ataon'Andriamanitra midarabika eo alohanao. Amen. Pitsara 9 amin'ny 7, fatorana tady mahazaka Samson. Dia mieritreritra ny olona hoe rehefa fatorana anao dia zay ny aminao. Tsy azo atao amin'ny olona manana herin'Andriamanitra zany. Ry Samson hamelanao ny Filistiny, taka ny torana afo mitady tonga dia mitapana. No ny herin'Andriamanitra tao tapatapaka ny tady rehetra. Ny tady rehetra na matorany devoly anao, amantaona na mambolany, tena tsapanao hoe tena misy tady ny famoizam-po, tady ny fahakiviana, tady ny faharerana, tady ny palpitation, tena reraka mihitsy ianao. Vana zany androany amin'ny anaran'i Jesosy, vana zany androany amin'ny anaran'i Jesosy. Mety vianao androany, mety vianao androany. Tena misy olona tonga eto tena misy famatorana ataony devoly ao amin'ny fiainany. Zany mahatonga alo mitady fa tsy mety tafavoaka. Fatorany devoly amin'ny tady ny tokantranonao, tsy mety mahita fahombiazana ianao. Tonga eto zany olona zany, tonga eto zany vehivavy zany, tonga eto zany lehilahy zany. Kofokofoka ianao, nananao ny diplôma, nananao ny vola, nananao ny fahaizana, fa ianao tsy manana herin'Andriamanitra dia tsy tafavoaka ianao. Ka izany tady izany ho tapahany herin'Andriamanitra androany. Hoy aho hoe androany ho ataon'Andriamanitra aminao anay zany. Dia ho lazaiko amin'ny anaran'i Jesosy fa ho sitrana ny marary rehetra, lazaiko amin'ny anaran'i Jesosy fa ny olana rehetra, lazaiko amin'ny anaran'i Jesosy mpandresy rehetra mandeha ny Toritenyko, lazaiko amin'ny anaran'i Jesosy raisinao amin'izay ny devoly, raisinao amin'izay ny fakapana, raisinao amin'izay ny zavatra rehetra, satria anao vehivavy sy lehilahy andray ny herin'Andriamanitra androany. Ho tanteraka ny fanasitranana anao ry marary, ho tanteraka ny fanasitranana anao ry marary, ho tanteraka ny fampahirezanao anao ry zay ao anatin'ny ady, ao anatin'ny famoiza-po, ao anatin'ny fahakiviana, ao anatin'ny alahelo. Fafan'Andriamanitra izany androany, fafan'Andriamanitra izany androany. Afaka ninan'izany vetsika, zany ny asan'ny fanavaozana. Ekeo puasa fanaticu isa kawakani fana iru zaka
Afukua sita Tibishine Wanaoniteka Ditena Yuritu Yeke utu Fana Anasanirna de mantika idnetom timarenti Yet Jesus Fupeniar nidnet Manasa tikareta baisanga Akania fufa ireita Duru zavateta tianrai Unizafa Tantia Yeke utupo Yeke utupo Fana Titu Isa Kawakandi Flana Iruzaka Afite sosiomba upanzaka ku Afiate sosio Pau panza Atau visa sita kawam ni fianako Lana nierna de manta itene tam Foibe kordrano Lai Foibe niermit Itena etadwani Yeke Så fanat till så Tawakan Ifavak tika urinsani rafiterani sani Vavak tika recha sami vavak am fulmantolo Resmi anzara yeri afyam nandimanta Wano mitinan mesa nandimanta sani afata isani Wano wanatin fakifin Wano wanatin yarretin Wano se wanatin famu isampo Wano se tus kinyul Wano se ilkil kinyul Yano se tsimana na isa Tunga yetan fienguna na Jesus mamunzi Wano zan yafata isan Bila yer nandimanta na wanduan Bila falafosa panay na wanduan Say tunda yer fafau Tunda yer fafau Fasofa na fafau Fanapina fafau Yawam ni fiana nao Yawam ni arapana nao Yawam tukata nao Akaskian fienguna nao Tianum kano fifuase na demant Manum kamsana tika Sekula la atim tanur Fiefaf lepele la lepe Pastera tika reeta Miva fam funoreta mantulu Hallelujah, hallelujah Oh, hallelujah Sotano zai Jesus Sotano nun fitainao Sotano nun famdampunao Sotano fanturina tetun fanafoza pana Sai mitunda yerna de mantam bitano fingunan Apitine to kuruntan yerna wanchutin Kasiu ni marareta Reuse manala ulan Reuse wanatin yati Reuse resim tefoli Atsangano Tafiwer Tafifasafa na fofao Minwa tumpo Jesus Christi tsimiuva Umarsa ni warmandraksay Zenotono tamnyafa inotono ito Tsimifanom niernao Tsimifanom faifanao Resim tefol Ariande mantan fiatanana Anurturan satana faingan e wambantong tareo Arn fasafana de mantan e wamnareo Minwa tumpo fawatono wamenisan Anira kanyan zersin ministeren enao Am softoni zawam ne naran sesosi Andayam tanan tifingon iti Andayam tanan marari Rezawa natin yati Rezawa natin problema Setsifitan fisan en ulumbel Yasa yano wanduan Yasa yano wanduan Wasewanon yerno Amne naran Jesus Amne naran Jesus Amne naran sarpitin Jesus Leyande man tamayer Le tumpuntump Panzaka Timiuviam yersen faifan Sotono wande manto Zapa kun famanginaw Zapa kun fanatinao Zapa kun safati pese yatonao Kasken mararenao Kasken mananaulanenao Kasken reuset manananaisa naisenao Anidiasenao am softonisaw
ary asa mikery misaotra Jesosy nanendria i mifaliny fanaikio io fanifiaina io satinane diai Jesosy evita faveri nala elui reri sinanantena itsuni fambula isisayamuni nanendia mifaliny fanaikio io fanifiaina tu satinane diai Jesosy atambinisza teisi tumitarika yeti anakiasi atandi ifiti avandia nanentia ifalini fanaikio io fanifiaina satinane diaije manisinatsy Andriamanitra mba hivavaka manokana ho an'ny marary miantso ny ray aman-dreny pastera toko mba hiakatra ty izay mirahalahy dia hivavaka ho an'ny marary rehetra aza matahotra aza malahelo aza mitomany misy Andriamanitra eto izay mahay manasitrana ho tanterahany ny fanasitranana ho anao amin'ity marainy ity tsy tondra alahelo sy ranomaso sy fanaintaina naretina mody itsony ianao androany Jesosy dia nasitrana anao ho tendreny anao androany halleluya tendreny anao androany tendreny anao androany tendreny anao androany zafako fa mikasika anao izao halleluya vavaka ho an'ny marary izay mirahalahy petra mifaritra mararana amin'ny tananao dia nasitrana anao Jesosy amin'izao fotoana izao tompo tsara indrindra misaotra anao fa ianao dia mitarika anay amin'ity tontolony andro ity misy marary tonga eto izay efa nitaty fanafahana sy fanasitranana tamin'ny toerana maro isan-karazany fa tsy nahita tonga eto izy amin'izao fotoana izao sitrano izy Jesosy afany fatorany manao fa zava-dehibe manao fa zava-magaga amin'ny anaran'i Jesosy lazaiko fa sitrana izy lazaiko fa afaka ny asa amin'ny devoly lazaiko amin'ny anaran'i Jesosy fany fatorana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy